na ny avy amin'ny andaniny na ny avy amin'ny ankilany dia samy manana ny andraisany ny didy navoakan'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana iny tokony ihany anefa ny marina hoy ny solombavabahoakan'ny Mananjary dia tokony hahazo fankatoavana amin'ny antsasa-manilan'ny solombavabahoaka ny praiminisitra ny marimaritra iraisana. Praiminisitra ekeny rehetra ary mahazo fankatoavana amin'ny antsasa-manilan'ny solombavabahoaka, izany hoe depute 70 isa no tokony apetraka hoy Ramparany Anthelme solombavabahoakan'i Mananjary, izay ao anatin'ny depute 70 manohana ny fitondrana rajonary mampianina. Araka ny voalazan'ny fahalalana reny moa zany dia hitantsika hoe ny praiminisitra ny marimaritra iraisana na ny praiminisitra de consensus dia praiminisitra tokony ekeny rehetra zany. Nilaza koa ny mpahalalana tamin'ireny fa hoe tokony mahazo ny fankatoavany solombavabahoaka 70 ny praiminisitra ho tendrena eo. Ka amiko zany dia mitombona satria inona moa mitanjona dia fipetrahana gouvernemanta izay maro toerana ary anomana fifidianana ekeny rehetra. Ka mba hisian'ny famarinan'ny toeran'ny gouvernemanta izay raha ny fahitako azy dia tokony zany mahazo ny antsasa-manilan'ny ao amin'ny assemblée nationale ny praiminisitra eo sy ny gouvernemanta izay tariny. Ary tokony ny fanandrify amin'ny hery izay misy eo amin'ny assemblée nationale ihany koa ny gouvernemanta izay hitsangana. Satria raha tsy izay raha tsy mahazo ny fankatoavany membre ny assemblée nationale ny membre gouvernemanta eo dia mazava ho azy fa tsy petraka zay fa marina toeran'izay ary sarotsarotra amintsika ny ametraka anomana fifidianana ekeny rehetra ary tsisy olana zany amin'izay fotoana. Hatreto dia samy manana ny fandikan'ny ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba lalampanorenana na ny depute 70 izay eny amin'ny 15 mena ny depute 7 mpanohana ny fitondrana.